chaîne d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetitenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tombontsika ombetsika lavana malala no hialavanantsika omeny tompo izao fotoana sambidy izao ahafahantsika miaraka miona eto hiaraka manome voninahitra azy Andriamanitra velona ao amin'i Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny voalohany dia fisaoran'Andriamanitra satria na io azy rehetra mety ho fiasantsika amin'ny maha-olombelona dia zava-potoana ihany zany raha fotoany fahasoavana. Ny voalohany dia ny fifonana aminareo tamin'ny telo mora azo tsara ny fotoana menanareo raha manitra teto any zavatra an'izay voalohany dia ny famantaran'olo ary tamin'ny telo sy lefa nyvoanan'olo diso zany tsika satria tara fifantaratra dia mifona riavana zany zany anatin'ilay fahamarinana zavatra tsy tena hitrerentsika loatra matetika satria tsika zatra amin'ny fotoana mazava ka tsy mety zany fa rehefa diso dia diso rehefa diso dia mifona sonatontsika rahamalala ny am'fandampolo afaka miendry teny hambarantsika koa ankehitriny. Ny tantara faharoa toko fahafito andininy faefambin'ny folo izay teny omeny Jesosy Kristy ny pasteur Jefferson Emilien tamin'ny fotoana ary nahatonga azy hitsangana hanangana ity chaîne d'honnêteté ity no teny mpandresantsika vaovao ndray ankehitriny. Tantara faharoa toko fahafito andininy faefambin'ny folo. Mety efa hainy safantsinitetrinareo zany mety manasonareo zany andeha isika rehetra miaraka hamaky zany amin'ny aratokomanaovely raha ny olo zay nanosorana ho avy manetitena ka hivavaka sy hitahana ary hialana tsy fanao iny dia hiaino ny andatrano ka hamelanelany ary asitrana tany. Amen. Raha rehefa nietretra zany teny zany zao na zay tamin'ny tombony Jesosy mbola misy zavatra tsy fantatry le olo reo ny tokony lazay amin'izany zavatra zany. Ary matetika rehefa nieny fanazavana no nataony mamalivira Jefferson teo ny vavaka nataony mpampon'Andriamanitra teo ny teny natao rena famakina soratra mafodimihitsy mbola misy zavatra tokony lazay to reny fa tsy nafantatra fotoa. Efa teny meny tompady mazava zay ilaintsika rehefa malala tsy fahamarinana vaovao fa fanapahan-kevitra vaovao. Tsy fahamarinana vaovao fa fanapahan-kevitra vaovao. Rehefa mieny zany teny zany sika dia fantarinana koa rehefa malala no tena Andriamanitra hoetrentsika lany. Ny fantarina voalohany dia zao raha miresaka amin'ny toko manao hoe lany io zay natsona amin'ny anara ho avy rehetra hivavaka taveny tavika rahatsy fanao hiaino ny tanitra amelanely ny ahasitrana ny taniny ka ny fikasan'Andriamanitra dia hanasitrana ny firenentsika hanasitrana ny Madagasikara. Io aminao zany fikasana ny sitrana zany ny ao ambady teny fanasitrana rehefa malala dia satria misy aretinao misy aretinao ka ny fantarina dia zao raha marary ny firenena raha marary ny firenena micro amo safanafody raha marary ny firenena microba dianao safanafody fa zaray ny toerana misy atsika amin'izany rehefa marary fa misy olo zany eto amin'ity firenena ity satria marary ny firenentsika dia tena microba mihitsy izy no mahatonga ny aretina samy hafa zao anzava samy hafa zay atao izy no tahatonga an'izany
tena miasa izy kay hely ntakan'ely microbe rehetra no mikiky ny hely ao anatin'ny firenena mahatonga zany firenena zany tsy azo horeraka hitanomboka ary nazary tsy vamy microbe dia safanafody ka ny fanafody kosa dia ilay ampiasain'ny dokotera hoentina mandresy ny heliny aritany sy ny microbe mba hanalana amin'olona malala ao anatin'ny faosana ao anatin'ny fikosana moramora makareny fahafatesana mba hiverina ho amin'ny fiainana maro raha mahafantarina lehibe tokony ataosika microbe avo safanafody hely manimba ekanevody firenena ikiako sa fiasana imperatana Jesosy Kristy rehefa nitondra rehetritsika rehetra ka tamin'ny fahafatesany teo amin'ny fizariny tamin'ny andatsana raha teo amin'ny fizariny zany namisitrahanitsika tamin'ny aretina lozandiny dia ny fahafahotana mba hampirasantsika ny fiainana rehefa nalana tao amin'ny fahafatesantsika microbe safanafody ary raha fantanizany raha malala dia fantanina rehefa tena eritreretana tsara dia mietefa amintsika kristiana efa mieritreritra mantsika ny amin'ny hoe lono firenena manjaka ny tsy fambarena rehefa firenena ndraindray dia mieritreritsika ny amin'ny hoe eny ny olona tsy mivavaka zany mamarina hoe zany rehefa miainy tsara soatra masinatsika raha tsy marina zany zao ny tena mahay raha ny oloko zay nantsona mianarako iandriamanitra raha zay mavombolana fatsika dietina raha ny kristiana raha ny fiangonana kristiana satria fiangonana kristiana io mila mandiky tena microbe avo safanafody io olona kristiana io no mila mandiky tena hoe microbe avo safanafody io fiangonana io no mila mianatra maneriteny io kristiana io no mila manaiky aneriteny io fiangonana io no mila manaiky mivavaka io kristiana io no mila manaiky mivavaka io fiangonana io no mila mitady ny tavan'Andriamanitra io kristiana io no mila mitady ny tavan'Andriamanitra mahaviny zany ny fiangonana indray nanga nasaina mitady n'Andriamanitra kristiana indray nasaina mitady n'Andriamanitra mampatsiaro antsika ny apokalisika fahatelo zany ilaina zany tomponareo indonitsangana kamarona asaramanao azonareo an-tsaina tsara ny famarinana lalina sy mampiolitiky famaty zany fiangonana kristiana nefa Jesosy anivelany nefa Jesosy anivelany tsy maintsy mietritra zany tsika ramanao tsy maintsy mietritra zany tsika aka eo ny fahalovany ny firenena ny fiangonana kristiana ny kristiana isambatan'olona no tsy maintsy manontany tena fa raha nitsangan'i Jesosy tsika amin'ny anareo no fahazavany zao tontolo zao ka maizy na zao tontolo zao tsy misy fianantsiny azontsika atao fa zao ihany raha isika ny fahazavany ka rehefa maizy ny firenena isika zany no fahazavany mampiafa raha namanany Jesosy manao hoe ianareo ny fanasintana kanefa lono fiarahamonina tsy manana fianan-tsiny isika fa isika zany ny fanasina lantsiro rahamala azany no lazako taminareo toependramana hoe tsy fahamarinana vaovao no tanteavantsika no ilaitsika fa fanapahan-kevitra vaovao amantany tsara ny tenatsika manao hoe inona fomba zany mitanimo zao firenena zao ianao zany tena Andriamanitra fa rehefa fiangonana no mizany masalatry ny vava microbe dia mivavaka izy ka rehefa tsy miaina nanavitra Andriamanitra azany fieritreretana lao zany raha zay vavaka fanatao fotoa amin'ity firenena ity zay fa dia inona loatra azo varavarana nam'izao tsy mety misokatra mihitsy varavarana banana dia fisosona loatra izy zao tsy mety loka ny vavaka izy natao fanzay fa mizavatra rehetrrehetra tsy miaina Andriamanitra satria le olona natsona tamin'ny anarany le fiangonana natsona tamin'ny anarany tsy afaka mamantana hoe zany hoe microbe maniva ny firenena le kristiana le masetra misy azy tsy malaiky hoe zany hoe maniva ny firenena dia manjary tsy mameranihery n'Andriamanitra dia mitambady eo amin'nysotrisika tsy raha ihany ny anahelo n'Andriamanitra satria zany mitelo tsy mameranihery n'Andriamanitra
amora zay kompiandro raha tsy ambatonakandro efa mitandrema ihany rehetra so dia mitambesatra aminao ny alahelin'andriamanitra fa mandeha ny nalabe azy aloha mahitsaka voany tsy nalika tsy nalika aza ataona anao fa ny alahelin'andriamanitra no fiainanao ahoana andrena ohatra tsy mety tranzantsika tsy mety tranzantsika dia sitrana ny firenena satria ilay tompona sy ilay kristianina no tsy afaka nyfinikena mara tona maromaro zay avana malala mbola rehefa mivitsitsy zany mitandina ray aman-dreny lehibe tao amin'ny firenena zany ka miela raha-pera-tanjona nitoroteny fizao izy tamin'ny fotoana anankiray ara tsy diso a dia raha nasana manam-pahefana teo amin'ny firenena zany fotoana zany teniteny izy manamely avana malala am'izao zany teny izao saraka milaza aminareo fa farafahakeliny ny fitopolo isan-jato eo eo amin'ny olona manana raika eto amin'ity firenena ity amin'ny sehatra samihafa fitona-panjakana fitsarana fandrarana fampianarana fitsabola sisisy amin'ny sehatra samihafa ny fitopolo isan-jato olona manana raika eto amin'ity firenena ity amin'izao fotoana zao dia kristiana avokoa nefa lono fiarahamonina fa izy anao zay tsy fitopona raika tamin'izany izy marina tamin'izany zany fa tsy marina tsony angano zao fa manontaniana tsy maintsy eritreretintsika zany dia avana malala izao sinitra no fihin'andriamanitra izy zao nitoroteny afaky mafy tamin'ny toerana zay rehefa vita nitoroteny dia hoy ny olona tany misaotra paster misaotra mitompo zao fotsiny malahelo a le olona tena tokony miaina le toroteny ao spirito ary mandrian'izany matetika avy amin'ny malala fa diso zany ianao no mety tompo eto ianao no tiany andrezany te zany ambany fa tsy eto akory ho azy ny te zany ho anao zany te zany fa zay metrety hay raha mbateso anao tena kiaitsy sy zany misy avy amin'ny malala fa miametreka zazy farazosika fenitrano zao mbola misy atravivelany eo no miainga aveto manana vateny nasava ny amin'izany fantenina microbe avo safanafotry eo andao ny fanositranana teny jesosy kristy atao ny firenety raha andao toe misy olona ivitsika reto ka marina ny fiheveratsika sy mifahavonantsika eo ho fanafody dia misy fanafody arivo pareta neto tamin'ilay niremboatra fotsinazy harazavatra lehibe io amiko zany dia avana malala andray mitarika amin'ny fantenina faharoa fantenina faharoa dia tsy hoe microbe asy safanafody fotsiny fa zao ary sahy iovako sady tsy sahy iovako sahy iovako sady tsy sahy iovako ny teny tompo azy tsy lala fotsiny hoe dia mady ianao dia misy teny ianao dia valo ianao dia tany tapaka ianao fa misy famarana teny tena voava avana malala zay nambarana tompo anino izy hiana amin'natsofanao zany hoe misy fanapahan-kevitra sy safidy mazava hamarika takila vaovao eo amin'ny fomba fisaina sy ny fomba fanao zavatra lehibe zany dia avana malala tena fahavonana misy tena fahasahina misy hiova tena fahasahina misy hiova ka ny fahamarinan'izay fantotra nampianarany tena andriamanitra efa notoreny tamintsika efa nanaovana famelanelana tamintsika efa nanaovana fampisimana tamintsika efa nanoratana tamintsika tamin'ny samihafa ny fahamarinan'andriamanitra efa nomenantsika mba tsy hoe hity tamin'ity sofina raiky tena minamisy nareo nolaza mivongaty arivo efa mba tiateko fianina satria raha mitety izy tamin'voaka efa mampiasa kely any mizaraka tontolo eo ambavaka manzavatra manahelo nareo ka mijery zava-misy aketintsika ravanaro ohatra misy olona betsaka ihany ampiviry neto le famarina arika ny vaovoaka tsy manamarika mihitsy ny fiaina zany famarina avezany say iova ny aminy aka ny famarina ny tenin'andriamanitra zay nampianarana mba hijoloko amin'izany famarina zany dia hoaky manana fiarakasy tatarata izao fotoana faraparateo avana malala dia
notariny araiktratazoko a tiona navakeny maromaro anaraiktratongo sasa rehefa nisaka toe zay zao mba zay manabe eto Madagasikara ny texte momba ny ady amin'ny fahazoana dia efa mitondra ary tena fatratra ny rafitra ny amin'ny ady amin'ny fahalova rehefa atao ny gouvernement Stephen Nenti efa misy ary efa fatratra fa ny mahagaganay maninona tsy misy mampiatra amin'izao maninona tsy misy mampiatra izy zany dia mampahatsiaro ny tena ny avokaraka paony lasa resaka daholo sy soratra ny zavatra rehetra fa nanino zay mivazavaza miady amin'ny fahalovana sy ny tsy fahamanena azy eny bibibitra rehetra manakabary rehefa miditra ny birao any maro doroka fotsiny atsipy ravana manano no maso vahiny aza mahita zany eto Madagasikara tsika moa tsy mahita zany fa mampieritreritra tena mampieritreritra izy saiova be isika zany karana tena fantanina lehibe zay fiantsina vaovao me ny tena Andriamanitra asa azonao tsara ny tena Madagasikara defi hoe reo zanavaza challenge omeny ny tena Andriamanitra saiova be isika amela miendretra zavatra efa nambara tamin'ny toerana hafana hoe zao misy lavana malala retraitana malala rekristiana malala refiangonana malala zao misy aza menatra ny hiova aza menatra ny hiova sama zay zavatra mitratra ndraray any mpanatsika ko menatra ny hiova mandray ohatra anankiray ohatra ianao zany zao dia mpiasa zay tomobile na fitondra no miasa dia TN ary ny fiazany TN zany taralafa tonga ny rapitso satria afety anao dia niova tomobile ianao nanjary ty apela tonga ara-pitolona gaga mpiara-miasa aminao nahitanao mivery le tomobile telo nanjary ty apela tenteny aminao zany ary ratsy fomba tonga ara-pitolona na hoe ary ty fomba tonga ara-pitolona ny zavatra atao sy mde dia somanisika inona koa mba afaka aloha fa maninona ianao meretra iova maninona ao tsy teny hoe nateny tena ampiamanitra ao mary nanapakevitra ny hiova avao aza menatra ny hiova toko fa be loatra ny kristianina menatra hiova henolona ny tena Andriamanitra misentosento mpitoerana izy eo davio rehefa boaka parapara mitsofo ny Kristra dia tsy miova tsy mivarivary ohatry ny tavan'olona tsy loatra nyrainje io no ataoratsika le fifanenany olontsika mahery loatra amintsika ny masony olona ny fava ny olona ny hevitry ny olona fa ny masona Andriamanitra mijerentsika mba tia hitahy na ny kovanany teny amitoerana misy ahy ny masony Jesosy mijerenao miditra n'ilay birao nanaovanao ratsy hatramin'izay ka niovanao tsara ka ny masony Jesosy mijerenao manao hoe tena faly aho raha tena faly aho tena faly aho ary no afaka ijoloatra azo tena faly aho raha zay ka miteny narazanavaza tena fiera aminao aho tsisy mierikeritra azary kristiana fa le namany eo mijery azy le tabarainjena ataoe ohatra mivazota vonosiny aza menitra miova rehetra koa zany misy miala amin'ny ratsy fanao miova zany mahazo tena Andriamanitra aza menatra miova zay misy zavatra fano zay tipo azo amizay zao ary rehefa miova dia aza miova tsoky ary rehefa miova dia aza miova tsoky zavatra mampieritreritra masy dia zao nandray tokoteny fampianara eo zo mandoana verina asa eo rahapiso dia miova ianao rahapiso zany nataon'ny kristianina sasany a rehefa tena fanaky be misy zay nanao fety izy mianakaka raha vavendatenao izy atao sakafo atoandro misy ny tema hoe akalina ve misika ady ataony izy io mety mandeha
efa mafy oatra nyteny paster fa primo lui zareo no mitantara zany ihany ko zany ke izy paster mafy oatra ary mamatazao toy zany rehefa nefnefiny ireo teny paster kamanzany rehefa miova diasa miova tsy olokana voaloto fadimeny favalomamposa ny pasikireo zany fa tsy zavatra fa am'izany rahamarako miolena tsara asa miova satria androany akoa satria nretoteny a mafy zay tenin'andriamanitra zay raha mena tsy tokasena am'izay efa mpanotona tekoty tsy matra bama fananana dia miova ireo lapiso ny mangirininy anao a dia ny fanao ihany iverina sika miala amratsy fana afantaaa le fiainana vaovao zay omen'andriamanitra sika ny jesosy kristy ary nyteny fantarao tsara nypolity amin'natao fa tia ny fadameny voana fantarao tsara nare raha misy olo kristy dia vaovao izy efa lasa ny zavatany ireo fa tena vaovao ary tena fasitry zany teny zany amin'namara raha marina ny fanaisana kristy ho tompo sy tonjia raha marina ny fanekena kristy amin'ny fiainana raha marina ny finoko an jesosy kristy zany finoko an jesosy kristy zany fanotraisana kristy zany fanekena kristy ho tompo sy tonjia zany tsy maintsy mitondra amin'ny fiainana vaovao ary ny fiveloma zany tena vaovao zany dia miteraka hoe fa lasa ny zavatra taloha zany zavatra alasy ndraindraitsy zay tarasy ny olona loatra zany le manalaza nanatona ny lehilahy anankiray le manina tiako misy matsy miresaka ny zazatra le savinao ny fiainam-baovao zany mitoerana fetsika rehefa matsy pilipitra ela zany zany dia fiainam-baovao lehilahy dia nahita teny-dalana izy le paster efa niova halleluia va soran'andriamanitra maniozy ianao toy izy tamy paster matsy tsy mahafantatra eno azy mahafantarako no ray trano za mahasozizinareo paster tena fokasygaraka kilalatsy aza paster kondrano tsy garano pakena ara pakena fa zao anefa nivo dia ahoana efa mbaray fakisy azafady tsy mitovy ny baibolitsika tsy mitovy ny baibolitsika ny baiboly dia milaza hoe raha misy olo kristy dia olo vaovao izy efa lasa ny zavatra fa ny baiboly tsy mitema hoe efa niena ny zavatra ka taloha nangady 100 millions zao fa 50 millions zany aotra zany taloha ifambaniny nanotra dia mataksy bosiany le zao efa mpasinanatsonya afa tsy amitaksy kilisisa tsy zany zany mamatena efa lasa zavatra rana zay hoe rehefa miova dia asa miova mitsory ary fahatelo dia zavatra mambara mambalilera zavatra solateo ary rehefa miova dia mandiana manova rehefa miova dia mandiana manova zany rehefa matikeravanany tsy misy mihitsy fahazavany raha mivelona misariny jesosy hoe nareo fahazavany zao zao tsy misy mihitsy jiro mirehetra ka io ampola mirehetra dia mirehetra hoan'ny tenany fa rehefa mirehetra ny fahazavany tsy maintsy ny manodidina azy no misitaka ny fahazavany toa zany fosika tsisy latsikasika mihitsy mitena manaty bokaly ao fa ny ilana azy dia atao amin'ny sakafo mba hahatena le sakafo izy tsena ka miampisian'ilay sira dia misy asa mandeha asina azy ary rehefa atao anaty loka le sira nga hitatsona sany anao itikiny ireny le vidraokatsira tsy hitatsona izy fa ny hely ny asa mamitsiro vaovao sy miara mivalorany arany izy tsy mila misehosehotsika tsy mila misehosehotsika fa ny hely ny fijoromontsika eto lemon'ny firenena sy ny toerana misy atsika ny mpitsara ny toeram-pisarana ny mpitsara ny toeram-pisarana ny mpampianana ny toeram-pampianarana ny mpandarana ny toeram-pandarana ny mpitonga eo misy azy hitondrana ary sy avahoaka koa eo ny toerana hitondrana tsy mahahitona tsika any izany setra izy zany ny tokony tsapa ny hely ny fitazan-tsara kristy ny fiaina vaovao ny kristiantsika
fa misotrano jesosy tamin'ny rano nasizalesika ary le tonga mpiara-miasa ny jesosy tonga fansotrano raha araka ny teny fikasana miainy Abraham hoe ary aminao no hitakina ny firenena raha sanao manala zay ny amitry mampitonga n'Andriamanitra ao tsisy famarinana vaovao fa ny fanapahan-kevitra vaovao raha nasan'Andriamanitra ao ny fanapahan-kevitra vaovao raha nasan'Andriamanitra ao Então, mas que ela dizer amar pouco. Assim, ela nem vai diferente. A minha pensando, no falo pode ser que nos outros, não é que me está pegando, não. Falando só que também. Falando só que também. Ela não vai ter que. E que ela está fazendo ter que hoje toda a nossa. Ela não quer me chorar. Que lá para o que teve a câmera grande. Agora não está aqui. Sedih pertama pasang batu foto. Dejo nama dejo. Jadi kalau tu yang kita tamari, misalnya pada sini macam ni hari itu tamari. Tamari. Tamari pada sini macam ni macam. Dulu itu ni ada itu pada sini. Mereka kita lihat dulu cara itu pada sini. Lalu kalau Kristian, saya pasti mesti sehat. Dia Kristian, saya tidak bisa cakap. E olona ny antony aza seratsara izy kristana taony makety nanao no tsisy mandeha zany zay tombotsy zany zany moare ary vao notombokolana rasy zay no resaka tamiko mpitafina anatray paster ozy etombavy inona ho andeo ao fiangonana entiko zika dia mavavy tondraray tanàna tsara zany izy tonga hoe mitoriana Jesosy Kristy tena tsara mba hiova izy ho voafontsy eno izy fa zao izy tonga eo eno asy alalahatra dia mandeha izy mitombo mafintsy tsy mahavolopanizany fidina aloha izy tokonareo raha mafitonga tena anatin'ny paster azy dia mamelo mafinotry izy mamelo mafinotry fa zao mankeny tsy fantatrao ny olona makao amkoa ireto tonga reto tokoly e la sini mpagnatra kely aho izy manao hoe ary mbona voako ianao voanao koa parce que nianao zay raha mamely lalàposy anao voavola inazy hoe lalàposy dia fotonao azy nareo mbatsy tsy mandeha amin'izany zay tombontsoana fa zany zany tsy maintsy andomenyka delena iverenana raha malama fa tsy fahaparinana zay resitany tokony tantara faharo manokana resaka fanompoana tsampienany milaza kristiana nefa ny mapika ny zavatra atao dia mahamenatra tsy mieritreritin'Andriamanitra toy izany koa ny fiampofana eo vola zavatra mahatsiravy na kely vola ravana eo ny fiaramonina misy asika mahatsiravy na ny kely ary ny zavatra mampalay dia tena nanananaka mihitsy tompolo azo dasy tena nananaka mihitsy olona manana andraikitra anatin'ny fiangonana satria Jodasy Iskarioty dia mitahiry volany fikamanana ny volana rehefa tonga ny fotoana nasolana kamanana nataotry Jesosy dia olona maneo koa zao naniny manino izao raha banabe dia mena manomanitra dia zao komanterana tamin'izao ary izy no teny izany sy no fiahiriny manitra fa satria izy no tahiriny kitapoka nakazy eto anatiny dia raha tsy nanao Kristy volena rehetra fa tsy Jodasy akoa akonareo fa Jodasy aloha dia pitahiry vola ary misy olona dia hoe fiangonana no mezaka mamovokarena sy teny ohatran'izay dia raha manano mitady fanapahan-kevitra vaovao amintsika Andriamanitra zay manasofoka mety ao izy ezara zay mifarahany fiangonana ary Andriamanitra levininazy amen. Hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny 720 tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.